manitra fitiavanayana kami evitra ny mombana ety raha mifomaray na izay de tsy afaka ambavanay hoe ampoanay ny fahasoavana. Tolonina amintsika rehetra ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fahasoavany ary ny fitiavany handrafitra antsika tsirairay avy amin'ity anio ity. Ary misaotra an'Andriamanitra ihany koa tsika ny amin'ny fahatratrarantsika an'izao faharoan'ny lahady ny volana janoary izao. Amintsika rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny famindrampony ary tombo ato anatintsika mandrakariva ny toe-po matahotra an'Andriamanitra sy ny amin'ny fankatoavana ny amin'ny teny rehetra izay horenesintsika amin'ity anio ity. Ampanetretena no hitondrako ny ten'Andriamanitra ho amintsika amin'izao anio izao fa alohan'ny hidirantsika ny amin'izay tenin'Andriamanitra izay dia manasa antsika rehetra hiondrika hivavaka ametraka ny teny eo ampilatanan'ny fanahy masina ary indrindra fa ny fanahy masina no hanotrona antsika tsirairay avy. Haleloia. Hiara hivavakantsika. Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tomponay, ianao misaotra anao indray izay raha mbola tratra ny anio ity. Misaotra ny amin'ny famindramponao sy ny amin'ny fitiavanao izay mbola ahafahanay Tompo manantona anao. Ankehitriny indray malala dia tsy mitsahatra mangataka ny fanatrianao indray amin'ity anio ity. Raha hitondra ny teninao fanahy masina dia mangataka ny fanatrianao hameno azy sy hameno an'ireto mpanomponao reto. Ny angatako aminao fanahy masina dia sokafo ny fomam-panahinay ary indrindra fa ny sofo fandrenesanay ny mba aizanay handray ny teny avy aminao ka hampangino izay rehetra feo mitabataba sy fanelengeleana rehetra izay isakana ilay teninao ka tsy ho voaray dia izany angatako ny famindramponao fanahy masina ameno anay tsirairay avy manomboka amin'ny tenako izay hitondra ny teny ka hatramin'ireto rahavavy sy ranadahy izay heno ny teninao. Fanahy masina mitenena araka ny fombanao fa vonoky hainao zahay manomboka amin'ny tenako izay hitondra ny teninao handray ny hafatra indrindra fa ireto izay mihaino ahy amin'ity anio ity koa dia raiso ny fitoeranao fanahy masina misandrata ianao fa ny teninao no zaraina eto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona Nazareta no nandratako izany vavaka izany. Misaotra fanahy masina. Haleloia. Amen. Tonga ny fotoana izay izarantsika ny ten'Andriamanitra. Fa alohan'ny izarantsika izay ten'Andriamanitra izay dia andeha hampahatsiavana antsika ny temantsika amin'ity volana janoary ity dia hoe ny fahitaam-pitia sy sitraka. Hoe ny fahitaam-pitia sy sitraka. Ataoko angamba fa tsy mifanalavitra hoe ny fankasitrahana sy ny fahitaam-pitia fa mifanakaiky ihany ireo. Dia andeha ary ho jerentsika ny ten'Andriamanitra izay manambara mampibaribary hoe ahoana marina ny olona mahita sitraka eo anatin'Andriamanitra, mahita fitia eo anatin'Andriamanitra. Haleloia. Mifantaritsika izay amin'ity anio ity ndeha ary sokafo ny baibolinao hijery ny ten'Andriamanitra antsika ato amin'ny Daniela toko 1 vakitsika 9 ka miafara 10. Daniela toko 1 vakitsika 9 ka miafara 10. Rehefa hita izay teny izay dia toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Ary tamin'ireo dia nisy avy amin'ny taranakin'ny Joda dia Daniela sy Anania sy Misaela ary Azaria. Ary izy ireo nomeny lehibe ny tandam-panarina ka Daniela no nataony hoe Belitsezara. Ary Hanania no nataony hoe Sadraka ary Misaela nataony hoe Mesaka. Ary Azaria nataony hoe Abdenego. Ary Daniela nini tao ampony tsy andoto ny tenany tamin'ny anjara hanina avy tamin'ny an'ny mpanjaka na tamin'ny divay izay ny fisotrony. Ka dia nangataka tamin'ny lehibe ny tandapy izy mba havelany tsy andoto ny tenany. Dia nataon'Andriamanitra nahita fitia sy famindrampo tamin'ilay lehibe ny tandapa i Daniela. Ary hoy ilay lehibe ny tandapa tamin'ny Daniela, matahotra ny mpanjaka tompoko izay nampanokana ny hoaninareo sy nosotroinareo
fa hanao ahoana raha mahita ny tarehinareo mahia noho ny amin'ny zatovo namanareo izy, moa tsy hanamelokahy amin'ny mpanjaka vai anareo ka ho tapahany ny lohako. De mitsambikina kely tsika ato amin'ny Daniela toko voalohany ihany tsika io de mitsambikina kely tsika ery ambany andiny fahavalo ambin'ny folo de farana tsika amin'ny faha raika amby roapolo. De ndao ary tohizatsika ndray ny ten'Andriamanitra. Haleluya, amin'ny anaran'i Jesosy izay mivaky toy izao. Ary noho tonga ny andro nasain'ny mpanjaka hampidirany azy dia nentin'ilay lehibe nitandapa niditra teo anaty tranon'i Nebokadnezara izy. Ary ny mpanjaka niresaka taminy ka tsy nisy hita izay tahaka ny Daniela sy Hanania sy Mesaela ary Azaria tamin'izy rehetra ka dia nitoetra teo anaty tranon'ny mpanjaka izy ireo. Ary ny amin'ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra izay nanontany mpanjaka azy dia hitany fa nanatombo impolo eny noho ny ombiasy rehetra sy ny mpisikidy izay teo amin'ny fanjakany rehetra aza izy. Ary Daniela nahatratra ny taona voalohany nanjakany Kirosy mpanjaka. Haleluya. Zay ten'Andriamanitra nivakitsika teo zay de manambara mihitsy roa miavaka izy teto hoe voalohany nahita fity Daniela sy ireo namany telo lahy izay niaraka taminy, ary faharoa de tena hoe nakasitra ny mpanjaka izy ka navela ny mpanjaka nipetraka teo akaikiny mandrakariva. Haleluya. Izao ary ny fandehan'ny tantara izay nanambara izay hoe nahitany Daniela fahita-pitizany sy ireo namany izay niaraka taminy. Rehefa nitafasaraka tamin'Andriamanitra ny zanak'Israely tamin'izay fotoana izay dia niala Andriamanitra zany. Rehefa nialan'Andriamanitra reto zanak'Israely reo nihatany fotsiny moa zany fa tsy de tena hoe nialany satria Andriamanitra marina izy ny amin'ny teny fanekeny izay nataony tamin'ny Abrahama. Fa nisitaka fotsiny Andriamanitra, nanalavitra kely azy fotsiny Andriamanitra. De tamin'izay fotoana izay zany nibabo ireto taranaky ny Joda reto Israely reto tamin'izany fotoana izany de nibabo tany a Babilôna. Rehefa nibabo tany zareo de nentin'ny zareo maro Daniela tamin'izay hoe zay zanak'Andriana, zay fantatry zareo fa hoe zanak'Andriana dia nentin'ny zareo nibabo tany a Babilôna tamin'izay fotoanandro izay. De rehefa fantatry ny Nebokadnezara zany fa tena hoe zanak'Andriana reto Daniela sy namany reto de nifidiny manokana. Efa nanomboka sahady ny fahita-pity de nifidin'Andriamanitra manokana, nifidiny mpanjaka manokana azafady i Daniela sy ireo zay voatonety hoe Hanania sy Mesaela ary Azaria de nifidiny manokana hoe ho taizaina de hoe ho fahanana tsara. De rehefa hita hoe tsara mivoaka tsara ny tarehiny tsara tarehy tsara izy dia eo zany ny mpanjaka hijery an'izay fahatsara-tarehindry zareo zay de vao eo mpanjaka hanapa-kevitra hoe hametraka azy eo akaiky ny mpanjaka. Fa tamin'izay fotoana zay aloha de nifidina heky ry zareo reto nivelombelomina satria nahia ry zareo reto. Hitantsika moa fa rehefa misy olona tratrany problema mba iza moa ny olona hatanjaka rehefa hoe miatrokolana miatroka problema ataoka angamba fa iarahantsika mahalala daholo zany raha fa tsika miatrokolana de mahia satria tsy mihinan-kanina, miasa saina hoe ahoana no hiafarako, ina ny zavatra ho sedraiko, ny zavatra hanjoahy, indrindra fa hoe babo zany de tsy fantatra hoe ho velona sy ho faty. Tsy tao anatin'ny fisainandry Daniela miaraka amin'reto namany reto no ho velona fa de ny hoe ho faty, indrindra fa hoe mitsongaina izy efatra amin'ny rahalahy reto natokana. De hoe hatokana atao inona nefa zay fanontaniana mipetraka atao anatin'ny zareo hoe hatokana atao inona zahay. De teo maro zareo de efa nanomboka sahady ny fitiavan'Andriamanitra tamin'ny zareo reto, de efa nanomboka nanakaiky Andriamanitra ny Daniela sy Mesaka sy Sadraka ary Abednego. Fa izay moa no tena halalantsika azy marina. De novelominy reto mpanjaka reto amin'izay zany reto olona reto miaraka amin'ny zatovo sasasasany namany zay tompotany miaraka nivelomana tamin'ny zareo tao anatin'ny izay efitrano zay tamin'izay fotoana izay. De rehefa nandeha teny tantara de nanomboka hoe ny sakafon'ny mpanjaka no omenandry zareo reo sakafony.
dia mba hahatonga ny zareo reo zany hoe mba ho botabota. Raha vakitsika ny teny eto andiny fahavalo eto amin'ny Daniela toko voalohany andiny fahavalo eto Daniela toko voalohany andiny fahavalo eto milaza manao hoe ary Daniela nini tao am-pony tsy handoto ny tenany amin'ny anjara hanina avy tamin'ny hanim-panjaka na tamin'ny divay izay fisotrony ka dia nangataka tamin'ny lehibe ny tandapa izy mba havelany tsy handoto ny tenany. Izay zany ny tao anatin'ny fony Daniela sy reto namany reto hoe ninia moa izy tao am-pony tsy handoto ny tenany amin'ny anjara hanina avy amin'ny hanim-panjaka. Zany hoe tena nini tao am-pony mihitsy zany Daniela tsy handoto ny tenany. Hitatsika fa i Daniela zany na dia mibabo tany izy dia hitatsika fa olona nahatoky izy, olona nahatoky tsy niala tamin'Andriamanitra nakatoan'Andriamanitra. Dia izay nahatonga ny Daniela aloha voalohany indrindra hoe niavaka satria na dia nibabo reto zanak'Israely reto tamin'izay fotoana zay dia i Daniela zany dia mba hita soritra izy fa olona mpakatoan'Andriamanitra na dia nivoaraoka hoe noetiny reto Babiloniana reto babo any Babilôna. Dia hitatsika fa na dia tao anatin'ny olana i Daniela tamin'izay fotoana zay dia tena nini tao am-pony izy tsy handoto ny tenany amin'ny hanim-panjaka satria hitatsika fa ny sakafon'izao tontolo izao dia tena hoe misy zavatra tsy madio, ohatra hoe misy hena tsy madio na ny zava-pisotro sotroiny misy alkôla. Dia izay nahatonga ny Daniela hoe nini tsy handoto ny tenany tamin'ny sakafon'ny mpanjaka hozy izy ny tenin'Andriamanitra. Ka nini tazona mihitsy zany izy ny fahadiovany, tazona mihitsy izy hoe amin'ny maha zanak'Israely azy, maha firenena miavaka azy dia tsy mihinana ny fihinan'ny mpanjaka satria ny fihinany zao tontolo zao dia misy fahalotona. Dia zay alohany adingana voalohany zay nataon'ny Daniela tamin'izay fotoana zay. Dia hoy izy ilay tandapa zay nitandrina ny zareo tamin'izay fotoana zay natahotra fa hoe raha ohatra ka hoe tsy mihina ny hanim-panjaka nareo fa raha mihinan-kanikotrana ka raha mahina reo tonga ny fotoana zay anehoana nareo anaty hanim-panjaka dia nefa ny namanareo izy hatavy ho botabota nefa nareo hahia dia anisany miapangahy anareo izy dia ho tapahan'ny mpanjaka ny lohako. Zay zany ny teny navan'ilay tandapa any Daniela. Dia namaly tsotra moa Daniela amin'ny finoana sy ny amin'ny fahatokina. Dia hoy izy hoe dia nataon'Andriamanitra andiny fahasivy dia nataon'Andriamanitra nahita fitisy famindrampo tamin'ilay lehibe ny tandapa Daniela. Hitatsika tamin'izay fa nataon'Andriamanitra nahita fitisy famindrampo teo anatin'ilay tandapa i Daniela ka nanaiky ny tenin'ny Daniela ireto tandapa ireto. Nanaiky ny tenin'ny Daniela reto tandapa ireto. Dia nanomboka teo amin'izay zany ny hanikotrana no ny hanin'ny Daniela sy reto namany izay niaraka taminy fa tsy nanaiky nandoto ny tenany ny amin'ny sakafony mpanjaka. Dia nahita sitraka izy tamin'ny tandapa dia nandeha amin'izay ny fotoana. Rehefa tonga amin'izay ny fotoana nitondrana azy ireo teo anaty hanim-panjaka dia niavaka i mpanjaka araka ny tenin'Andriamanitra andiny fahavalo amby folo eto manao hoe ary noho ny tonga ny andro nasain'ny mpanjaka ampidirana azy dia netin'ilay lehibe ny tandapa niditra teo anaty Nebukadnezara izy ary ny mpanjaka niresaka taminy ka tsy nisy hita izay tahaka ny Daniela sy Anania sy Samaela ary Azaria tamin'izy rehetra. Hoe tsy nisy raha vonentina amin'izay zany zareo reto tonga ny fotoana izay hanehoana azy ao anaty hanim-panjaka dia nahita tokoa zany mpanjaka fa tsisy tahaka azy fatra amin'ny rahalahy reto niavaka tena niavaka. Dia hitany mpanjaka amin'izay zany fa tena hoe ireo no sitraky ny mpanjaka hipetraka eo akaiky ny mpanjaka. Dia nahita sitraka ry Daniela izay efatra amin'ny rahalahy tamin'izay fotoana izay dia nekeny mpanjaka hipetraka eo akaiky ny mpanjaka. Haleloya. Dia inona moa ny teny izay tiany Jesosy hampita amintsika amin'ny ankehitriny amin'ity andro iainantsika amin'izao fotoana izao ity? Nitakiany Jesosy amiko sy aminao ihany koa rahavavy malala sy ranadahy malala dia mba ho tahaka ny toe-pony Daniela atsika na ao anatin'ny olana na ina zavatra atrehantsika
dia ny hoe tsy hivadika amin'Andriamanitra antsika, tsy hivadika amin'ny Jesosy Kristy tompontsika, fa hijoro tsy handoto ny tenantsika na amin'inona na amin'inona na amin'inona, fa izay ihany no ahafahantsika mahita sitraka eo anatrehan'Andriamanitra ary ahafahantsika mahita sitraka amin'ny mpiarabelona amintsika, satria Andriamanitra amin'ny fotoanany dia manandratra antsika raha toa ka hoe mankatoa miorina amin'ny fankatoavana izao sy anao. Hitantsika ny tantara teto fa tena hoe ninio izy ny ten'Andriamanitra tsy handoto ny tenany Daniela ny amin'ny sakafon'ny mpanjaka. Zany hoe tena nini mihitsy izy, nijoro izy, na ho faty na ho velona izy dia tena hoe nijoro, tsy nanaiko ny hinana fa meo anay izy ny hanikontrana, fa io izy no fihaninay hanikontrana. Dia ho hitanao izy zahay na hahia na hoe tsy hahia fa tsy mety aminay ny mihinana ny sakafon'ny mpanjaka. Voalohany indrindra fanetretena tao anatin'izay nanetretena Daniela, satria iza moa izy hihinana sakafon'ny mpanjaka, ry zareo nefa babo. Dia faharoa ny fahatelo na dia eo ihany zany dia ny tenany tsy lotony, satria fantan'ireo sakafon'olo ireo fa misy loto ao anatin'ireo sakafo ireo ao. Ry zareo nefa olona niavaka, mahalala ny lalàna tsara, fa fantatsika tsara tamin'ny taloha fa tena hoe tsy nanaiko hoe ny biby maloto sy ny karazany dia tsy nohanireo, satria zay ny voasoratra tao amin'ny lalàna zay nomenan'i Mosesy. Dia nankatoan'izany Daniela. Rehefa nankatoan'izany Daniela, hitan'Andriamanitra ny toe-pony Daniela fa tena hoe tsy niala tamina dia mafy nahazo azy. Ry zareo reo nge mbola tsy nisy nahalala fa hoe hapetraka eo akavanan'ny mpanjaka ry zareo reo, na hoe ho mpanolontsainan'ny mpanjaka izy reo tsy nisy nahalala an'izay ry zareo efatra amin'ny rahalahy hoe ho mpanolontsainan'ny mpanjaka na hoe hapetraka eo akaikin'ny mpanjaka, fa dia tao anatin'ny sain'ny Daniela sy ny namany tamin'izay fotoana zay dia hoe ho faty izahay satria babo aty an-tanin'olona. Zay ny tao anatin'ny sainy. Fa nohony amin'ny fankatoava, nohony tsy ny fialany tamin'Andriamanitra dia nahita fitia. Voalohany indrindra aloha dia nahita fitia izy, rehefa niteny izy dia nahita fitia, satria Andriamanitra no nikasika an'ireto tandapa ireto mba hanaiky ny tenin'ny Daniela fa tsy hihinana sakafon'ny mpanjaka izy fa hihina haninkontrana. Dia nohony fankatoavan'ny Daniela, nohony fijoroan'ny Daniela nahatonga an'Andriamanitra niditsahatra. Dia hoy aho teo hoe ry rahavavy malala sy ranadahy malala, miatefa amintsika ihany koa izay tenin'Andriamanitra izao. Ny an'i Daniela zay efa vita ary efa tsy eo izy dia nisoratana ny boky ny tantara nisoratana atao amin'ny boky mba ho fankatsika tahaka, ho lesona ianarantsika ny amin'ny fiainantsika. Dia eto ny fanontaniana mipetraka hoe amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao, mahazanak'Andriamanitra ahy, moa va tena hoe hijoro hatrany itsika raha misy olana zay manjo antsika, hijoro tahaka ny Daniela, moa va hiorina hatrany zao sy anao raha misy ny ady mafy hatramanaina zay ho hatrehantsika, ka hijoro tahaka ny Daniela hoe ninita ao am-pony tsy handoto ny tenany ny amin'ny sakafon'ny mpanjaka. Zay ny fanontaniana mipetraka amintsika amin'ity ankehitriny ity. Raha misy ny olana mamaivay ao amin'ny fiainantsika, moa va hajoro zao sy anao, hitazona ilay teny fanaikena zay nataon'i Jesosy tamintsika ve zao sy anao, ka minitsy handoto ny tenantsika ny amin'ny fahalotona eto anivon'izao tontolo zao. Oharina amin'izany zany tamin'izay fotoana dia hoe sakafo, raha oharina amintsika amin'izao dia hoe ny fahalotona eo anivon'izao tontolo izao. Eto ny ten'Andriamanitra mampisaintsaina antsika, satria itsika tsy hahita fitia amin'Andriamanitra raha tsy mankatoa, raha tsy mijoro amin'ny fahamarinana. Izay ihany takian'Andriamanitra amiko sy aminao, takian' Jesosy Kristy tompo amiko sy aminao dia ny fijoroantsika amin'ny fahamarinana. Rehefa antsika mijoro amin'ny fahamarinana dia mahita fitia amin'Andriamanitra. Ary tsy io ihany fa betsaka ny mpanompon'Andriamanitra zay nahita sitraka tamin'Andriamanitra, nahita fitia tamin'Andriamanitra, nisongadina ny tantara ny tato anatin'ny Baiboly. Dia ho tahaka izany ihany koa izao sy anao eo anivon'ny fiarahamonina, eo anivon'ny misy antsika rehefa pakatoa an' Jesosy Kristy tompo izao sy anao ny amin'ny fiainantsika, dia hisongadina, ahita fitia amin'ny manodidina, ahita sitraka amin'ny manodidina, indrindra moa fa itsika mahita sitraka amin'Andriamanitra, amin'ny Jesosy.
Ary izay indrindra no tena takiany Jesosy amintsika ny mba handehanantsika tsy hanatsiny mandra-piaviny eny ambondraony lanitra, fa raha sanatrika tsy mijoro tahaka ny Daniela zao sy anao rehefa tonga eny ambondraony lanitra Jesosy de tsy ahita fitiana sitraka de ahoana nefa hiafarahantsika ny amin'izay. Fa mila atsika mankatoa. I Daniela niafara tamin'ny fofonay, ho niafara tamin'ny fofonaina ny afahababoana zany ange tena hoe nanisany hoe maty satria miala ny amin'ny tany-drazanao ianao de mandeha any amin'ny tany tsy fantatrao, de fa anisany maty na mbola hoe velona, kanefa nijoro hatrany izy tsy nanainga hoe nini tao am-pony. Nini zany de tena hoe nizingizina, hoe nizingizina mihitsy izy hoe na inona rangahy idona, na inona ihiatra, zao de tsy handotony tenako ny amin'ny sakafony mpanjaka. Zay tao anatin'ny fony Daniela ny hitan'Andriamanitra zay toe-pony Daniela zay. Avy hatrany Andriamanitra de nijatsehatra tsy akisalasala. De zay koa ny takiany Jesosy amintsika amin'ny fiainantsika ary mpanaradian'i Jesosy Kristy Tompo. Ahoana ny fomba fitondrantsika ny tenantsika manoloana an Jesosy? Ahoana tena hoe mijoro tokoa vatsika ireo sa eny mety masotsika maha-olombelonantsika de tena hoe mijoro tsika fa mivavaka isan'andro, mijoro tsika mandeha manam-piangonana, na mijoro tsika mamaky ny ten'Andriamanitra, fa le fakatoavana de Jesosy irery ihany no mahita an'izay any anatin'ny fotsika tsirairay avy. Le fakatoavana Jesosy irery ihany no mahita an'izay any anatin'ny fotsika tsirairay avy. Fa raha ny fijoroantsika, raha ny fandehanantsika mivavaka isan'andro, ny famonjentsika fotoam-bavaka, ny famakitsika ny tely, ny fiderana sy ny sisa, tsy ratsy akory zany, tsy ratsy akory zany. Fa izany no fitaizana ny ara-panahintsika, kanefa ny fakatoavana no tena takian'Andriamanitra mihoatra androny ireo zavatra ataontsika reo. Fa raha manompo zao sy anao raha tsy pakatoa de verimaina ny fanompontsika. Hoy izy ny ten'Andriamanitra hoe tsy ny fanatitra latsa-drano sitrako, fa ny famondram-po, zany hoe fakatoavana. Zay ihany no takiany Jesosy amiko sy aminao. Ka raha ho avy Jesosy eny ambondrany lanitra fa mandiva ho tonga Jesosy, moahita ahy va tsy hanatsiny eo anatrehany izy, moahitanao va tsy manatsiny eo anatrehany izy. Ny fandehanantsika tsy manatsiny de ny fakatoavantsika azy, fijoroantsika tahaka ny Daniela hoe nini tsy handoto ny tenany amin'ny fanaony zao tontolo zao. Moa va izay tokoa no hitan'i Jesosy any amin'ny toe-poko sy ny toe-ponao. Fa anio Jesosy mampamita ty hafatry ty mitaky atsika hijoro amin'ny fahamarinana, mitaky atsika hijoro amin'ny fakatoavana, sao de sanatrian' zany ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra atsika, ka tsy halala atsika izy rehefa tonga ny amin'ny fampakarana. Ny olona pakarina zany de fa olona efa mahita fitia sitraka ao anatrin'Andriamanitra, ka kasitan'Andriamanitra ny ara-latabatra aminy amin'ny fampakaram-badiny zanak'ondry. Zay ny olo mahita sitraka sy mahita pitia de mipakatoa azy irery ihany. Tahaka nataon'i Daniela reto rehefa naseho teo anatrehany mpanjaka i Daniela, izy mirahalahy re de nahita sitraka tamin'ny mpanjaka, neke ny mpanjaka ho akaiky ny mandrakariva ho mpanolotsaina azy. De tahaka izany ihany koa zany tandidon'i Jesosy ty mpanjaka ty, de zao sy anao ny amin'ny fampakaram-badiny zanak'ondry, moa va hahita sitraka izao sy anao rehefa tonga ny fampakarana ka hiara latabatra amin'ny randro ny amin'ny fampakarana. Fa eto ny ten'Andriamanitra raha vavy mbola tsy tara, raha toa ka mbola misy zavatra tsy misakatsakanatsika tsy hakatoavantsika ny ten'Andriamanitra ny ao amin'ny fiainantsika, mbola fotoana zao mbola tsy tara zao sy anao. Ndao tsika harenitsika zay rehetra tsy metimety amin'ny fiainantsika. Andao harenitsika malaky fa Jesosy fa ho avy, fa ho avy. Ny fotoanany sy ny orany tsy fantatritsika zanak'olombelona, fa izy de efa mby ao ambaravarana, efa mby fa ho tonga. Fa mampiomana atsika zanak'Andriamanitra, mampiomana atsika zanak'Andriamanitra. Halleluja. Halleluja. Raha vavy malala, anio miteny amiko ny ten'Andriamanitra sy miteny amintsika tsirairay avy. Ankatoavo ny ten'Andriamanitra. Aza manamafy sofina sy manamafy fo zaho sy anao, tsy hankatoa ny ten'Andriamanitra. Aoka ny mba hahita sitraka sy fitia ao anatrehan'Andriamanitra zao sy anao eo anatrehan'i Jesosy rehefa tonga ny fampakarana. Ndao tsika tsy hamita tena, ndao tsika tsy hamita tena
miamtoetra miafina rehetra ny anatin'ny fisainantsika ny anatin'ny fotsika fa ho katsika andeha tsianantsiny de ny finiavatsika tsy andotony tenatsika mandra-piavin Jesosy mandra-fisehoatsika eo anatrehan Jesosy. Hoahy ny teny zay mitondra ny hafatra de anisan'izany ihany koa mandray indrindra fa itsika rehetra zay ampitana ny hafatra ankehitriny nda ho amboaro zay rehetra mbola tsy voarina. Aza mamita tena aza varina ny fiainana eto am'izao tontolo izao ty ndao aoreny tsara ny fankatoavantsika ny ten'Andriamanitra ho aiza antsika ny am'izao fotoana zao, aiza ny toerana misy antsika. Haleluya, ny fitiavan Jesosy atsika no mbola nomezany tombonandro hiovatsika tanteraka. Raha ny loza mitranga manerana an'izao tontolo izao de fa ahina fa hoe ho farana tokoa ty zao tontolo zao ty fa mbola misy tian'Andriamanitra vonjenao. Matoa izy mbola tsy tonga de andao araraotsika zay famindrampony Jesosy zay ka tsy ataotsika tsinitsina ny famindrampony. Andao araraotsika narenatsika zay rehetra tsy mety ao amin'ny fiainantsika. Akaiky ny avian'i Jesosy Kristy eny ambony raony lanitra. Mohita ny handeha tsy anatsiny tokoa zao sy anao. Mohita ny tsy anatsiny ao anatrena amin'ny fisehoana amin'ny fampakarana tokoa ve zao sy anao. Samy fahazarana sy fombafomba no anompotsika azy eto. Anio ny ten'Andriamanitra mampatsiahy atsika. Maly anio sy mandrakizay tsy miova ny fahalebiazany sy ny fitiavany sy ny famindrampony. Fa rehefa miaiky ny helotsika matoky sy marina izy mamela ny fahotantsika ka hita fitia sy sitraka eo anatrehany mandrakariva zao sy anao. Haleluya. Zay ny ten'Andriamanitra zay fohy apita amitsika amty anio ty. Ho iaho teo hoe manomboka amin'ny tenako zay mitondra ny teny hafatra mandray ny tompon'andraikitra atsika tsirairay avy zay naheno teny. Ho an Jesosy rery ihany vonahitra fiadanana ny eo atsika tsirairay avy ary mankasitraka atsika rehetra naharitra ny hainatra amin'ny farany de averina amin'ny tompony fisaorana andetsika isaotra ny ten'Andriamanitra. Haleluya. Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina misaotra anao zahay ny amin'ny famindramponao ny amin'ny fitiavanao anay Jesosy mbola tsy mety reraka tsy sasatra ianao Jesosy no manarina anay ny amin'ny alalan'ny teninao satria hitanao zay indraindray mandeha amin'ny fahazarana ny amin'ny fomba fivavahana miainao ambany religion ny amin'ny fomba fivavahana. Misaotra anao Jesosy fa mampatsiahy anay ianao manitsy anay ianao mananatra anay ianao fa ianao irerikany no loharam-piainanay. Ianao no mananatra anay ianao mampietra anay ianao Jesosy no fototry ny fiainanay ka zay rehetra mankatoanao de tena hoe mahita fitisy sitraka eo anatrehanao mandrakariva ambiny fotsiny zany hoe mahita sitraka sy fity amin'ny olombelona fa ianao ny voalohany indrindra Jesosy raha tonga eny ambony rao lanitra ianao mba tsy hanatsiny zay tsirairay avy nandreny teninao ka mba hita sitraka sy fity eo masonao zay hiara-latabatra aminao ndray andro raha tonga ianao Jesosy amin'ny fampakaranao. Aoka anisan'izany zay tsirairay avy ka miomana ny amin'izany mba ho akasitrahanao ny fiomananay tsirairay avy Jesosy. Misaotra ny amin'ny teninao mankasitraka raha eo. Vonahitra anay Tompo anao irery ihany ary taloha indrindra ka ho mandrakizay. Aleluya. Amen. Hatra ny anatra amin'ny farany de mitombo hatrany amin'ny fahasoavan'i Jesosy. Amen. Zay indray ny sakafo mpanaitsika amin'ny tian'io ty. Vitainy Jesosy daholo. Somebody
Thank you.